pour tous vos projets de construction ou de rénovation. Soka Vitre manolotra anao ny vaovao. Soka Vitre, très sincèrement à votre service. Savent d'une option Tino à Blue Line TV Blue Line TV safidy tsara indrindra manolotra anao ny vaovao. Blue Line TV safidy tsara indrindra. La couche molle fixe est beaucoup plus absorbante que les autres couches connues. Couche molle fixe manolotra anao ny fampalalam-baovao. La 4G Batelma vous présente ny vaovao. Kajikajy politika ho fanomanana ny fifidianana filoham-pirenena amin'ny taona 2024 ny zava-nitranga tao amin'ny lapan'ny antenimieran-doolona ka nametrana ny filohan'ny antoko HVM Rakotovarivo ho filohany ity androm-panjakana ity na dia tsy mifanaraka amin'ny lalam-pandrenana azy. Arahinao anaty matoan-datsoratra i André Arson izay fanadihadiana izay. Manaitra ny sain'ireo parlementera sy ny mpanatanteraka ny mpikambana ao amin'ny CNIDH fa hatramin'izay nitsanganany tamin'ny volana Oktobra 2024 mbola tsy nahazo ny anjara teti-bolany izy ireo. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena, Prince Saoudiana iraika ambin'ny folo miaraka amin'ny ministra teo aloha sy ankehitriny no voasambotra ny sabotsy alina teo tany Arabia Saodita. Baiko avy amin'ny sampandrara vaovao miady amin'ny kolikoly izay eo ambany fiahin'ny Prince Mohammed bin Salman. Ary avy hatrany ary ny andindininy makasika ireo. Finaritra tompoko lasy tompoko vavy manasanao ary anaraka ny fampalalam-baovao TV hatramin'ny farany anambotsika ny vaovao dia kajikajy politika ho fanomanana fifidianana filoham-pirenena amin'ny taona 2024 ny zava-nitranga tao amin'ny lapan'ny antenimieran-doolona ka nametrana ny filohan'ny antoko HVM Rivo Rakotovao ho filohany ity androm-panjakana ity tsy diso ny fanadihadiana efa nioentina taminao teto amin'ny Kolo TV FM ataoriana ny feonan'ny mpanao gazety tamin'ny filoham-pirenena ny fa 9 septambra lasa teo arahoary matoan-datsoratra i André Arson. Tsy misy lalàna mamaritra mazava ny fanesorana amin'ny toerany ny filohan'ny androm-panjakana mpanao lalàna na ny parlementa roa eto amintsika. Ny andininy fa 770 ny lalam-pandrenana dia milaza mazava fa azo esorina amin'ny toerany ireo mpikambana ao amin'ny birao maharitra ny antenimieram-pirenena raha misy ny antony lehibe. Miatra amin'ny antenimieran-doolona ihany koa io lalàna io araka ny andininy fa 520 ny lalam-pandrenana. No ireo andininy ao amin'ny lalam-pandrenana ireo dia noterena tsy maintsy nametra-pelana i Rakotomanana Honore ahafahana mametraka ny filohan'ny antoko HVM Rakotovarivo eo amin'ny toerany. Satria tsy misy ilay antony lehibe voalazany lalàna fa ny kajikajy politika ho fitsimbinana dieny izao ilay fepitona voalazan'io lalam-pandrenana io ao amin'ny andininy fa 970 sy 770 no misy izany. Andininy izay fanambaran'ny filoham-pirenena Ampahibe Maso ny faniriny ny amin'ny tokony anitsiana azy ireo. Efa nambara teto amin'ny fanadihadian'ny Kolo TV FM ihany koa fa marobe ireo fanehoan-kevitra nanohitra ny saikikitian'ny mpitondra efa ho lany fepitao-piasana ny lalam-pandrenana na izany avy eto an-toerana na avy any ivelany. Teo dia teo ihany koa ny fanambarana nataon'ireo mpiara-mombon'antoka iraisam-pirenena amin'ny fanatanterana ny fifidianana toa ny PNUD sy ny vondrona Eropeanina mitsipaka ny mety ho fanitsiana lalam-pandrenana mialohan'ny fifidianana filoham-pirenena amin'ny taona 2024. Dia ity plan B fametrana ny filohan'ny antoko HVM eo amin'ny toeran'ny filohan'ny antenimieran-doolona no nataon'ny mpitondra mba hijanonana maharitra eo amin'ny fahefana nampindramin'ny vahoaka azy ireo io. Mazava zany zao fa ho kandida amin'ny fifidianana filoham-pirenena amin'ny taona 2024 i Rajonary Mampianina Hery filoham-perinasa ankehitriny. Tsy mampaninona ny mpitondra ankehitriny intsony ny mandika ny lalàna ifikirana amin'ny seza. Ohatra amin'izany ny nanendrena any Rakotovarivo olo-olona sy ny fomba rehetra natao ametrahana azy ho eo amin'ny toeran'ny filohan'ny antenimieran-doolona. Araky ny fanambarana efa nataon'ny mpahay lalàna ankoatra ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana. Fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana izay tsy nahenompo eo manoloana ireo lazain'ny mpahay lalàna fa fanitsakitsahana sy fandikana ny lalàna ataon'ny mpitondra. Aiza ho aiza ilay finiavana sy ilay lokaloka natao fa ho tanitan-dalàna i Madagasikara. Kajikajy politika ihany koa
izay efa tsinjon'ny mpanara-baovao fa tetika ahafahana mampiasa ny fahefaham-panjakana rehetra amin'ny fifidianana 2022 io satria nahoana tsy misy itokisan'ity fitondrana ity intsony afa-tsy ireo tena akaiky azy ny olombelona eto Madagasikara. Manaitra ny sain'ireo parlementaira sy mpanatanteraka ny mpikambana ao amin'ny CNIDH fa hatramin'izay nitsanganany tamin'ny volana oktobra 2024 dia tsy mbola nahazo anjara teti-bolana izy ireo. Fanadiny Andrarso. Na dia voasoratra mazava tsara tao anatin'ny LFI 2024 aza ny teti-bola tokony ampiasain'ny CNIDH dia mbola tsy nahazo izany izy ireo hatramin'izao. Manaitra ny sain'ireo parlemanta amin'izao fotoam-pivoriana tokony andinina ny teti-bolam-panjakana amin'ny taona 2024 izao ny mpikambana ao amin'ny CNIDH ny jerena manokana ny momba ny teti-bola hoentin'izy ireo miasa. Raha tsy ahivana ny lalàna laharana 424 tsipika aotraotra 7 no nametraka ny CNIDH ary ny 17 oktobra taona 2024 izy no nanomboka ny asa. Mbola tsy nisy mihitsy hoy ny loharanom-baovao iray ny vola avy amin'ny fanjakana ho fampandehanana ny CNIDH na ariary aza fa ireo fanampiana sy fiara-miasa amin'ny mpiara-mombonantoka toy ny Fonds de Consolidation de la Paix avy amin'ny firenena mikambana sy ny vondrona Europeana no nanampy azy ireo betsaka. Teo amin'ny rotapitrisa ariary teo ny vola tokony ho nampandehanana ny CNIDH raha ny voasoratra ao amin'ny LFI 2024. Nakaiza io vola io satria hatramin'izao dia mbola tsy naray vola avy amin'ny fanjakana ny CNIDH. Manaprofo ny tsy fanajana ny zon'olombelona araky ny lalàna iraisam-pirenena izay efa noekentsika sy nanaova ny fanjakana malagasy sonive ny tsy fanomezana ny teti-bola ny CNIDH na dia efa voasoratra mazava tao anatin'ny teti-bolam-panjakana aza. Hatramin'izao aiza ho aiza ny fitsarana ireo polisy-pirenena misa 7 na tonga ny raharaha Antsakabary raha tsy hitanisa afa-tsy indraraha iny ihany. Fitinina aminao anatin'ity fanadadiana manaraka ity ny mahakasika ny fanehoan-kevitry ny vahiny nasaina tao anatin'ny fandaharana ankitsim-po teto amin'ny Cool TV ady-hevitra izay niompana tamin'ny fivoriana faharoa eny amin'ny anteny miram-pirenena sy ireo lalàna diniana ao anatin'izay fivoriana izay Fezora Valy. Dr Zaranaina Nome solo-mavambahoaka HVM voafito amin'ny distrika ny Fianarantsoa voalohany, mpampianatra lalàna Andriam Seza Alam, minisitra teo aloha mpampianatra lalàna ary mpanao politika izy ireo no nitondra ny ady-hevitra tao anatin'ny fandaharana ankitsim-po teto amin'ny Cool TV. Isan'ny tondrana ady-hevitra tao anatiny ihany koa ny mikasika ny lalam-pifidianana izay tsy ao anatin'ny fandaharam-potoana nolan'indro solo-mavambahoaka ary mbola voafaritra mazava volana vitsy mialoha ny fifidianana. Fa raha amiko ohatr'izao efa manomboka ny fampelezan-kevitra. Amin'ny fotoana efa tokony anomboan'ny fampelezan-kevitra tsy mbola voavoaka anareo akory ny code électoral. Ary amin'ny 17 ny volana novambra nareo dia mbola tsy ao anatin'ny fandinianareo azy io. Nareo tsy miditra miverina mivory raha tsy any amin'ny 5 na 10 na 15 ny volana janoary any. Zany hoe mbola jereo zany izy. Jereo zany izy. Inona zavatra hitanga zany? Ny code électoral zany efa 8 volana alohan'ny fifidianana dia mbola tsy fantatra. Ny budget zay hitondra an'izany dia 8 volana alohan'ny anaovana fifidianana dia mbola tsy fantatra zay olo ilatsaka sy ny vahoaka malagasy. Tsy ady-hevitra. Zay ary faliko amin'izay le izy hitanao ino mampatsara an'le débat. Hitanao anjarako miteny dia tsy maninona tapahanao amin'ny 7 ny volana Desambra 7 ny vita session ordinaire faharoa amin'ny taona ity. Araka ny voalaza teo dia hoe mbola ordre du jour jusqu'amin'ny 7 ny volana Novambra ny ao. Izahay zany miandry. Zay koa ne resy lahatra amin'izany hoe ataovy tonga eo anivo ny anteny miaram-pirenena raha amin'ity session ity ny volavondalana zany hoe loi organique momba ny code électoral. Zay rehetra zay mal placé ny tenako raha malena hoe tokony amin'izao fa any amin'ny CENI ny commission électorale nationale indépendante no tokony antanitsika hoe aiza ho aiza efa vonona ve sa mbola tsy vonona. Ny CENI efa niteny hoe vonona fa miandry ny gouvernement tanapa-kevitra. Dia zao ary efa mipasinena amin'ny gouvernement ve les projets. Zay mantsy mila fantatsika aiza ho aiza. Efa tapabolana mahery zay. Efa tapabolana mahery dia any amin'ny gouvernement amin'izay zany tsika miandry hoe aterina eo anivon'ny assemblée nationale amin'izay amin'ity session ordinaire ity izay volavolan-dalàna zay
ny tenako manokana ny resy lahatra mazava ny kasikasy politika ny HVM mametrahana olona azo nitokisana eo amin'ny toerany filohan'ny Anteny Merandoolona anamafisana ny sezany mahatoky teny ireo mpiarady aminy na izarery ary ny ao anatin'ny antemeran'ny olona oloko daholo hanao fifidianana fa manala folo anankiray de tsotra ny teneniko anao atsoko ry zalahy de lazaiko ry zalahy aza manala baraka tena fa tsika misy mpijery ny communauté tsika teva tsy mahazo vola mijery daholo zao tontolo zao mijery mipanotra mitsony mba asivy candidat tsangatsangan'olona ray eo a mba mahazo 23 na 3 fa manala baraka zany candidat unique en 2017 zany fa alao ifanazava eto ny olo-keny tsy ny olona manam-panahy tsy ny olombanina sy ireo zatra manao risoriso a ny zatra malety a ny zatra tsy tonga amin'ny zavatra tokony atao a ny zatra mikirakira amin'ny vahoaka tsotra ny teneniko anareo ny fanjakana misy amin'izao de vampira tsy miasa ho an'ny vahoaka fa mampiasa ny vahoaka minona amin'ny posiny mampientanentana be le fanazavany ale andremisiza aiza mafana mangotragotraka mihitsy iny c'est tout à son honneur ozy ny fomba fiteny c'est une bonne guerre efa nyteneniko teo zay c'est une bonne guerre hoe eto ny toerana metimety kokoa andananay makany amin'ny combat mivoaka any amin'ny gazety any nefa hoe anticonstitutionnel le izy ina ma anticonstitutionnel zany zon'ny filoham-pirenena nge no manindry sénateur vaovao zon'ny filoham-pirenena no manala ny sénateur zay nitendreny zany hoe ny ray apahatelony ino moa zany mpanohatra ny manana ny fomba fijeriny avy a tena marina ary natonga ny adevitra hatramin'izay de tsotra fotsiny manahirana ary atahorany zareo mafy mihitsy le fotoana tsy maheo amin'ny filoham-pirenena satria ilatsaka ho fidiny izy zay ny tena marina natao ny adihevitra tsy zay mpanohatra inona ny rarahina zany tsisy rarahina laindremisezany zany mihitsy na eo anao naty eo zao no izy atahorany zareo le fotoana zay tsy maheo an'ny filoham-pirenena ka olo-kafany ande hitondra mandritra ny tetezamita foana ny anaran'inona tianao na tsy tianao amin'iny fotoania fa sao de misy manongana izy na sao de misy tsy makasitraka izy na tsy andeha am'izay loany ny baiko zay omena eo amin'ny fanatanterahana ny fifidianana mba azahoana manamafy tsara n'le fitondrana ka mandrapatonga ny fifidianana de olona tena tokisana no isoloteny eo tenako manokana ve maninona moa ndresy lahatra anoana amin'ny fitondram-panjakana raha tsy sura fa andresy ny HVM amin'ny taona 2024 mety misy mieritreritra hoe anao zay misy mieritreritra hoe subjectif be zany fomba fijery zany tsy objectif raikitra ny élection 2024 de ny tenako manokana aloha matoko hoe lasy izy fomba fiady tsy manara-dalàna no entin'ny fitondrana sy ny antokony ankehitriny tsy azo antoka ny fahadiova ny fividiana manaraka ho iatrany alay andria amin'ny seza raha tsy ahivina ny zoma amin'ny 7 alina aorian'ny fampalam-baovao no anarahana ny fandarana ankitsi-po ny talata amin'ny 2 ratolakandro kosa ny famerenana lafim-baovao hafa kosa indray dia nizotra araka ny tokony ho izy ny fampielezan-kevitra ny tanterahan'ireo candidat ho mpikambana eo anivon'ny conseil supérieur de la magistrature ho ifanahy manana tiaray izay isan'ireo candidat nambarany ihany koa fa vonina ny tenany ijoro fanadinina ifarana rahampitso amin'ny enora maraina ny fampielezan-kevitra ireo candidat ho fidina ho mpikambana eo anivon'ny CSM na ny filan-kevitra ambon'ny mpitsara nandeha araky ny tokony izy ny fampielezan-kevitra tao anatin'izay tapabolana izay ho ifanahy manana tiaray iako ny fampielezan-kevitra nandeha somatsara ary za faly fa tsy nisy fifanafitohinana teo amin'ny candidat isan-karazany indrindraindrindra moa fa ho anay sivy mianada teo anivon'ny collège électoral ny chancellerie sy ny NMGR ny détachement zay zany no anisany mahafaly ho tapitra raha-pitso maraina amin'ny enina moa izy io de androany zany faradoboka raha tena izy isan'ireo androm-panjakana manana ny toerany eto amin'ny firenena ny CSM mijoro araka izany ireo mpitsara hiady amin'ny teritery sy izay mety ho tsindry mialoha mandritra ary aorian'ity fifidianana ity mety hoe isy nieritreritra nindrinindry anao pression moa filazantsika azy satria tokoa androm-panjakana anisany manana ny lanjany eto amin'ny firenena ny filakevitra ambon'ny mpitsara dia nefa za manan-tena sy mino ary matoky fa ny mpitsara rehetra tsy anaiky olembenana amin'izany tsindritsindry zany na inona tsindritsindry atao ary za aloha mino fa tsy de nisy zay tsindritsindry zay matoa izahay candidat tsy nahenao an'izany loatra nandritra n'izay tapabolana nanaovana fampielezan-kevitra zay mitodika any amin'ny mpitsara araka izany ny sain'ny mpanara-baovao izy ireo izay nefa ny adidiny ka ifidy izay olona hitany fa vonina iaro ity androm-panjakana ity ifanahy manana tiaray izay vonina merina ny asin'ny fitsarana ny avatra amin'ny mpifidy de tsotra ihany voalohany indrindra aloha ny aina ho magistrat moa zany ny tena ianteran'io
miatetra amin'io CSM io mandritra ny telo taona manaraka eo ka manentana ny mpitsara rehetra aloha voalohany indrindra mba ho tonga ifidy ary rehefa ifidy ihany ny mpitsara rehetra dia izay mba olona efa hitanao fa mba nijoro no fidiana zay olona fantatrao fa tsy ho tapohim-pahefana no fidiana ma olona tsy hanavakavaka sy hanilikilika zay tsy namany sy ny namany ary indrindraindrindra ho antsika rehetra eto amin'ny collège électoral ny détachement ny ministère de justice ny UNMG ary ny information dia iza fanahy manana Tiera Hubert no manolo tena ho anareo ary efa fantatrareo ny zavatra nataoko sy efa nifampiresantsika ny fahavononako ka dia manainga anareo ifidy amin'ny talata amin'ny 7 novambra. Ny talata 7 novambra izao araka izany no anatanterana ny fifidianana izay ho mpikambana eo anivon'ny filan-kevitra ambony mpitsara. Arahina kaiky ary entina aminao eto anatin'ny fampalalam-baovao ny Cool TV FM ny fizotra ny ity fifidianana ity. Tahaka ny mahazatra anaraka dokavatra isika miveny eto any afaka fotoana fohy. Oui, appel vers tous les opérateurs. Oui, appel à l'international inclus. Oui, mes SMS, je ne les compte plus. Et oui, l'Internet à la vitesse 4G. Oui, vous aussi, soyez First. 0,5 arrière par seconde vers FAF et Club First. 1 arrière vers Telma et 3 arrière vers les autres opérateurs. Vous aussi, soyez First. À partir de 10 000 arrières, First Premium. Et découvrez First Prestige et First Royal pour encore plus d'avantages. Rendez-vous en Telma Shop ou sur FB Telma Madagascar. Telma, Safid que numéro 1 Malagasy. Oltia, teleanaltia. Misy de sany même là be fona. Nena tunami. Manaya, manaraka tele na fela champation de sie. Ont, nena mtero documentaire tape. Kun ter foot. Tetelisam. Sans Blue Line TV tawalene san teleanaro chane. Saf d'une option Tino am Blue Line TV am vidiny telo alariary fanatanjahanteny fialamboly sarimihetsika fandaharana ho an'ny fianakaviana vaovao maneran-tany tonga avaingana eny amin'ny mpanjara Blue Line akaiky anao. Blue Line TV, ça fait challenge. Mesdames, messieurs, chers parents, voici Théo, le bébé qui consomme le plus de liquide au monde. Le monde entier parle de lui. La vraie question est de savoir, quelle couche peut absorber autant de liquide? Quelle couche Théo utilise-t-il? Mon fils Théo utilise bien sûr la couche de bébé la plus absorbante, la couche Molfix. La couche Molfix est beaucoup plus absorbante que les autres couches connues. Les bébés sont sous protection de jour comme de nuit, chaque jour de la semaine. Molfix. Mama. Ny anoisantsika ny vaovao kosa indray dia mbola miteraka resabe eo amin'ny mponina any amin'ny distrikany Mahabo sy ny mponina any amin'ny distrikany Morondava ny fitsinjarana rano avy amin'ny tohodrano ny silakan-drano Dabara hatramin'izao. Tsy mbola nahita vahaolana maharitra ny fitondram-panjakana. Andra Arson. Mbola tsy ahitam-baolana hatramin'izao ny fitsinjarana ny rano avy amin'ny tohodrano sy ny lakan-drano Dabara raha ny vaovao ray avy any an-toerana. Saika misy isan-kerinandro ny fihetsiketsehana angatan'ireo mponina any amin'ny distrikany Morondava ny fitsinjarana rano tsy mitanila avy amin'ilay komity vonjomaika natsangana iandraikitra izay fitsinjarana rano izay. Mandeha ihany koa ny resaka fa misy ambadika politika izao fihetsiketsehana izao. Manday izany ny mpitarika ny fihetsiketsehana Raoul G. Andainga zay mpanao politika ny teny fa nivory tany an-trano zahay ary afaka manome proof izy raha nisy sary na nisy resaka ny fanaovanay tamin'izany olona zany. Ampanetretena zany ilazako aminareo tokana marinana fa miezaka tsy miditra amin'izay kolera politika zay satria zay foana mahaverimomoka ny tolona zay atao ny vahoaka ohatran'izao. Ka za zany masamy teny aminareo mpanao gazety hoe tsy misy mpanao politika ambadika an'izao tolona ataonay zao. Ny famadihana ny torodô no antony lehibe ambaran'ny solotenan'ny mponina avy any Morondava satria manome vahana ny mpamboly avy amin'ny distrikany Mahabo. Hoe tsy ekeny Mahabo le torodô fa 10 jours gnany Mahabo 7 jours gn'aty navadika zany le izy
anao efa ne ny trajet ny rano miala mahabo ho avy ety azo raina il fallait 72 heures dia navadika le izy zay avadika zay mihitsy ny tsekenay tsy vitany hoe tsekenay le 7/10 lasa mahabo anamondray ny lasa 10 jours dia zahay ambany aty lasa 7 jours nakay zary le durée ny lalan-drano 2 jours 36 heures zay zao zavatra misy ka io rano nalefa io efa tsy ampy ny anjaranay ety mbola tapahiny mahabo isany hariva tsy ho tody aty mihitsy io rano lahy zao fitantanana OMCA zao mitohy ino any anatin'ny OMCA ao préfet ao chef de région ao ny force rehetrarehetra zay ny tsy atongavany izy hoe mahatonga anay manao nyzao raha zao hoe tsy mety ho anay io satria zahay mosare tanimbarinay maiky saika isan'andro ny fivoriana sy ny fihetsiketsehana any Morondava momba ny fitsinjarana rano avy amin'ny tohadrano sy ny lakan-drano Idabara. Miara-miaika anefa ny rehetra fa ny tsy fampiny rotsakorana sy ny fahanteran'ny fotodrafitrasa no mahatonga ny olana. Eo ihany koa ny ayay ny amin'ny mety fisian'ny kolikoly amin'ny fomba hitsinjaran'ilay komity vonjomaika misahana ny fitsinjarana. Aina noho izany ny mety isian'ny fifandonana eo amin'ny samy vahoaka mpamboly ao amin'ny distrikany Mahazo sy Morondava raha tsy misy ny vahaolana maharitra arosin'ny mpitondra. Raha tsy ahivana, tamin'ny volana Martsa taona 2024 no nanao fitokanana fanatsarana ity lakan-drano ity ny filoham-pirenena ary nireharehana nandritra ny kabariny fa nahavita asa lehibe ny fitondrana tariny. Saingy izao volana vitsimonja taty aoriana izao, vao maika mitombo ny olana amin'ny fitsinjarana rano amin'ity tohadrano sy lakan-dranon'ny Idabara ity. Mbola hoentina aminao eto amin'ny fampahalalam-baovaon'ny Cool TV FM ny fivoarana ity raharaha ity. Maresaka iraisam-pirenena kosa indray dia Prince Saoudiana 12 miaraka amin'ny isitra teo aloha sy ankehitriny no voasambotra nisy sabotsy alina teo tany Arabia Saoudite. Baiko avy amin'ny sapatra ravavao miady amin'ny kolikoly izay ao ambany fiahin'ny Prince Mohammed Ben Salman. Faradidiny eo amin'ny sarin'ny France 24. Naneo ny heriny indray ilay Prince mpandova ny fanjakana Mohammed Ben Salman. Raha ny vaovao mivoaka ny fahita lavitra any an-toerana dia Prince 12 miaraka amin'ny isitra teo aloha sy ankehitriny no voasambotra ny sabotsy 4 Novambra lasa teo. Anisan'ireo 12 voasambotra ilay Prince miliardaire Al-Walid Beltalal izay manana ny toerana tanteraka eo anivon'ny tontolon'ny fandraharana. Ankilan'ny fisamborana ireo ministra maro ihany koa no nesorina tamin'ny toerany isan'izany ministra ny garde nationale izay zanaky ny mpanjaka Abdallah izay nodimandry tamin'ny taona 2024. Ireo tranga rehetra ireo dia niatra ora vitsy taorian'ny fivoahan'ny décret royal amin'ny fiforonana komisiona manokana iadina amin'ny kolikoly tarihan'ny Prince mpandova Mohammed Ben Salman izay 23 taona monja antsoina ihany koa hoe MBS. Izy amin'izao no olona manana ny maizy azy indrindra amin'ny fanjakana any an-toerana. Raha ny filazany maro dia manadio tanteraka ny fanjakana izy mialohan'ny andimbiasany tanteraka. Ny ray ny mpanjaka Salman izay 20 taona ary tojo tsy fahasalamana amin'izao fotoana izao. Dia iny maresaka iraisam-pirenena iny manakatona ny fampahalalam-baovao tamin'ity alina ity. Ankasitrany ianao nanaraka izany soava tsara atao tompoko. La 4G by Telma vous a présenté Nivavao. La couche molle fixe est beaucoup plus absorbante que les autres couches connues. Narainoteu ni fampalalambavao niaraka tamin'ny couche molle fixe. Savent d'une option Tino à Blue Line TV Ny vaovao dia niarahanao tamin'ny Blue Line TV safidy tsara indrindra. Blue Line TV safidy tsara indrindra. Pour tous vos projets de construction ou de rénovation. Narainoteu ny fampalalambavao niaraka tamin'ny Soca Vitre. Soca Vitre, très sincèrement à votre service.